Androany kosa no ankatoky ny famaranana ny fankalazana ny fadimapolo taonan'ny sy ny Amit, ivontoerana iray misahana ny fitsabona ireo mpiasa anivona orinasa. Araka izany dia nisy ny valan-dresaka narahana adihevitra izay ny tanterahan'izy ireo. Araka izao tanterany roa tsy rakoton'ny ray sy Kristy rakoton'ny ramanga izao. Naharitra herintaona ny fankalazana ny fadimapolo taonan'ny sy ny Amit ary betsaka ny hetsika izay nentina nanamariana izany taonjobily izany. Isan'izany ireo fanolorana fanomezana ho an'ny akany sahirana sy ireo karazana fitiliana natao teny anivon'ny orinasa. Ankatoky ny famaranana ny fankalazana ankehitriny ny Amit ka tamin'ny alalan'ny adihevitra mahakasika ny fahasalamana sy ny fitandroana izany eny anivontoeram-piasana ny lohahevitra nandritry ny fotoana. Mahatoky fitsabona iombonan'ny orinasa ny Amit dia nikarakaraina izy ity mba ampahafantarana bebe kokoa ireo mpiasa sy mpikambana ny tontolon'ny asa sy ny mahakasika ny fitsabona amin'ny service médical inter-entreprise na tombom-pitsabona iombonan'ny orinasa ka andraisan'ny mpiara-miombona antoka anjara dia ny ao ministère ny fonction publique du travail des lois sociales, ny ministère en santé, ny BIT, ny CNAPS ary ny CTM. Amin'izao fotoan'izao moa dia efa mahatratra 570 no isan'ireo orinasa mpikambana ao amin'ny Amit raha marary miisa 5,700 alina kosa ny tsaboana miaraka amin'ny vady aman-janaka ireo mpiasa. Efa misy moa ny latsakemboka izay sandain'ny orinasa ny enina isan-jato raha iray isan-jato ho an'ny mpiasa. Afaka miditra ho mpikambana ao amin'ny Amit ny rehetra fa tsy voatery ny orinasa ihany no tonga mitsabo ny mpiasany. Ankoatry ny adihevitra Androany moa dia nisy ihany koa ny fampiratiana ny fanafody izay atolotra ireo mpiara-miasa amin'ny Amit. Marihana fa ny asabotsy izao ny famaranana tanteraka ny fankalazana ny fadimapolo taona amin'ny alalan'ny fitoam-pivavahana etsy amin'ny ekary faravohitra amin'ny 3 ora tolakandro.